fa niroborobo tao anatin'ny 10 taona farany fampiasana ny finday amin'ny alalan'ny antso ho an'ny teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia mahery ny 100,000 malagasy no mampiasa finday avokoa. Raha ho an'ny tolotra manokana anatin'ireny tambajotra mpifandraisana ireny dia mbola misy ny fanambakana raha nambaran'ireo mpanjifa sasany. I Madagasikara izay manana ny sarany mora ihany raha ny antso anatiny no jerena mitahy amin'ireo firenena hafa aty amin'ny kontinanta afrikana. Ndao rahantsika nitatra miaraka amin'ny Nardin Andrea Tsarafara momba izay. Raha ny antotany safarany navoakan'ny Artec dia efa ny 100,000 mahery ny malagasy no mampiasa ny finday avokoa amin'izao fotoana izao raha tany hoaniny amin'ny 2,700 ny taona 414. Ny fahafampo amin'ny tolotra misy mbola betsaka no mitaraina raha ny resaka antso fotsiny ohatra izay mbola miaina amin'izany ankamaroan'ny mpampiasa finday eto Madagasikara. Tena betabe loatra ilay zavatra tsy anjarina. Da resaka crédit fotsiny izany zao raha misy crédit ianao zao tafiditra ao anatin'ny zava opérateur zao dia soky misy aloha fa ny teny marina tena manao an'izay zavatra zay. Hoe manao 1,000 ariary zao anao anaty eo ka manao an'le 500 ariary dia tokony andrasany hoe lany le 500 ariary dia misafidy dia olona raha mbola anao na tsy anao na hoe amin'ny herinandro izy vao anao ndray satria tsy ampy vola am-pelantanana fa nampitso vao tapitra ny sasakala dia efa alainy le 500 anatiny any tsy mihara aminao tompony le crédit. Io nge ny tompony tokony miteny fa tsy izy opérateur. Ny antso sy ny afatra fohy na ny SMS izay fa mbola hafa ihany koa ny olan'ny internet izay an-tanan-dehibe ny tena mila azy. Efa nisy ihany ny fifanantonana teo amin'ireo opérateur téléphonique misy eto Madagasikara sy ireo fikambanan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa tamin'ity tranga misy ity saingy tsy mbola nahazo ombaliny izany hatreto raha ny fanazavana. Ny anjara mpiaran'ny zon'ny mpanjifa moa izany manao interpellation foana fa mpiaran'ny zon'ny mpanjifa tsy manana asana hoe officier de police judiciaire ka io tsy dia mbola afanenetsika loatra ao anatin'izay fa mitondra amin'ny fitaraina amin'ny mpanjifa foana izay zany indrindra mikasika ny resaka appel téléphonique sy ny resaka fifandraisan-davitra io. Hatreto aloha zany tsy mahafa-po le izy satria ohatra ny diso fanambakana amin'ny mpanjifa ny tena be da be ao anatiny ao satria raha ny fahalalana azy zany zao ny tolotra antsika eto Madagasikara nisy mbola lafolafo raha par rapport amin'ny tolotra any amin'ny pays afrika hafa. Raha ny saran'ny antso eto Madagasikara manokana mitahy amin'ireo firenena hafa toy ny Atsy Afrika Atsimo ohatra dia ny eto Madagasikara dia manodidina ny 4,2 euro na manodidina ny 90 ariary ny saran'ny antso iray minitra mba indrindra. Izany hoe ilay fampiasany rehetra raha 4,4 euro kosa ny Atsy Afrika Atsimo. Fifampirarana teo amin'ireo opérateur sy ny ministera ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra no nahafahana ny tazona ny sarantsy akatra tato anatiny ny 3 taona farany raha nambaran'ny minisitra. Isan'ny ezaka lehibe mbola miandro kosa ny fandrakofana manontolo an'ny Madagasikara satria mbola betsaka ireo commune na distrika sahirana amin'ny tontolon'ny fifandraisana. Nisy ny fampiasana natao tamin'ireo opérateur de télécommunication zany amin'ny fanovana na ny fametrahana ny réseau 4G avy hatrany fa tsy mandalo ny 3G tsika teo zany tsika 2G ny PKP dia mandalo 3G dia zay vao miakatra 4G efa namena ireo opérateur de tolo ny fréquence miditra teknika kely avy zany ahafahany zareo manao 4G eran'ny Madagasikara. Izany hoe ny fifanaraka ny ministera sy ny fitondram-panjakana amin'ny opérateur ny akakatra 4G ny réseau eto Madagasikara rehefa misy ny couverture. Misy investissement goavana be mila atao amin'izany satria raha ohatra ka omeko exemple fotsiny nareo vao mifampiresaka moa zay tamin'ny ohatra zao ny solobavaovahoaka any amin'ny tonga atsimo mangataka izy hoe amin'ny réseau zay amin'ny 4G zay raha tiako ampifantarina aminareo fa raha mametraka 4G pylône vaovao ny opérateur dia 200,000 euro vidin'ny pylône anankiray. Raha ohatra ka ny pylône era Madagasikara ny misaina tsy latsaky ny 3,000 pylône manerana ny nosy. Amin'ireo firenena 100,000 mahery maneran-tany dia any amin'ny laharana 700 no misy an'ny Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fifandraisan-davitra.